Namafisina ny fandriampahalemana teny amin'ny lapana Tsimbazaza sy ny manodidina azy teny tamin'ity andron-droany ity. Hita ho ny antoka an'izany fiarovana izany moa ireo mpitandro ny filaminana avy eo anivon'ny Emoreg raha ny tsikaritra dia azo ambara ho ny lamima ihany ny manodidina rehetra. Namafisina ny fiarovany lapan'ny Tsimbazaza natao anatiny na ivelan'ny lapandroany. Anisan'ny toerana izay nahitana mpitandro ny filaminana ny teto anoloan'ny Brown Commune eto Tsimbazaza. Nambara ny tompona ndraikitra mitandro filaminana fa antondrona tonga fanamafisana ny fitandrona filaminana teny amin'ny faritra iny. Dispositif zany andraisina androany ao vis-à-vis amin'ny événement tranga omaly. Sy tamin'ny week-end io zany le tany akatsy misy an'le problème ana mpianatra. Le entren'le mpianatra avy any loatra mangory sy tasy. Miady isaka trano zany dia misy fampasiatana teny maly alina. Dia andao efa misy négociation zany iarahan'ny tompon'andraikitra avy amin'ny université sy le andany sy ny ankilany zany. Dia tokony ravina zany izy raha tena marina. Dia ny faharoa fotsiny mikasika an'le fifidianana tato amin'ny Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale vaovao sy le membre permanent. Dia efa entsika angambany naroa koa ao anatin'ny aina aman-jery teo hoe misy ny zareo avy amin'ny mampara zany ohatra ny anehoan'ny tsy fifaliana mikasika an'izay. Dia hoe mety hitondra olona ho ato androany dia ao anatin'izay zavatra na tonga ny hoe naketo androany. Migerer an'le resaka sécurité ordre public izay ihany zany basen'ny mission fanamana intervention malakilaky fotsiny raha sanatria misy ny fanakorotana ao anatin'izay. Tsy nisy ny fihetsikehtsehana izay nitranga tamin'ity androany ity ary lamina tamin'ny ankapobeny filaminana teny Tsimbazaza sy ny manodidina.